nidina mifanahy masina tamin'ny apôstôly ary andraisana reto zanaky ny fiangonana ny sakramenta ny fakaherezana. Ny loahevitra izay iraisan'ny fiangonana manontolo dia ny hoe mpankahery izy mpanazava ary mpampihavana ny fanahy masina. Koa ny rafidirana iarahantsika amin'ny redina azy indro iraiko ianao hitondra ny hafa.
fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ny fitiavana ny aman-tsaray, ary ny fiombonana amin'ny fanahimbasena. Vokatry ny asan'Andriamanitra fanatanterahany ny fikasana dia atao anatin'ny fankalazana ny Paka antsika mianakavy ary androany no mifarana amin'ny fotoa ofisialy amin'izao andron'ny Pentecote izao ny fankalazana amin'ny fotoa manetikelika ny mystère fankalazana ny Paka ary amin'izao fotoana izao kosa no anatanterantsika mianakavy miaraka amin'ny solitenan'ny évêque izay efa teto hatramin'ny malina no famangena pastoraly dia tsy izy fa mon père l'Andrea Manatella l'Antonirina Frederica mon père vicaire général resaka malaramtehaka. Mampisinarany resaka manakavy kazan'izao Pentecote enina amby roapolo sy roa arivo izao. Efa voaraintsika teo ny antom-pahakalazana rehetra handeha hitodika amin'izy tompo isika angataka ny fanorambony aloha mba ho mendrika ny anatsika izao soa. Thank you.
dia asehony azy ireo tana sy ny tarany ka faly mipetratra fanahitany tompo. Dia hoy izy tamin'izy ireo, hoanareo anefa dia danana, tahaka ny rano raiky any ho andrafanareo koa. Rehefa laza izany izy dia nitsoka ka nanao tamin'izy ireo hoe, raha io ny fanahy masina, ny fampatana izay avelanareo dia voavela, ary izay hotananareo dia ho voatana. Izany ankalanao fika ny teny Tompo. Nakalazany Pentekoty ny Jody ary somary mivoava ihany ny antom-pahakalazana izany 50 andro reny paka izany. Ny paka moa ho an'ny Jody dia fahatsiarovana ny nandalovana ny ranomasina mena ny voana avy tany Ezipta. Dia 50 andro reny izay ny Jody mankalaza ny atao hoe fety ny satabokatra tany voalohany. Fety ny satabokatra io ny fandehanana Jody io. Izay mbola mivaitsika ankehitriny ho an'izay mbola manatiteraka an'izany hoe ny satabokatra. Any ambanivohitra moa misy an'izany hoe satabary ny praitra mbola entina mazaka Jody an'ity 50 andro reny paka ity. Atsiarovana ny nandalovana tany amin'ny tany efitra rehefa nivoaka avy any Ezipta ka mbola tsy nanana trano mafy satria nifindrafindra toerana dia anaty trano lay. Dia miara-dalana eo zany sady mioty ny vokatra ny Esaha no manao trano lay ny Esaha. Izay no nataon'ny Jody rehefa mankalaza Pentekoty. Io kianio zany no fankalazana natao amin'izay 50 andro reny paka izay. Amin'ny testamenta vaovao kosa dia noemisika tamin'ny bakiteny voalohany teo fa ny Pentekoty ho an'ny kristianina dia ilay andro nandraisan'ny apôstôly sy masina Maria ny fanahy masina tao amin'ny Senaky. 50 andro tao reny paka izany hoe mitsangana Jesosy tamin'ny paka izay. Fanahy pankahery. Satria nanindona moa ny mikidy tao amin'ny Senaky la rehefa apôstôly rehetra natahotra ny Jody ary nalahelo tamin'ny fisarahana tamin'i Jesosy Kristy ihany koa. Rehefa tonga ny fanahy masina nisinda ny alahelo, afaka nitraky izy ireo ary afaka nivoaka ny trano. Ny faharoa anatin'izay hevitry ny Pentekoty izay dia hoe fahaterahan'ny Eglizy apôstôly niaraka masina Maria tao amin'ny Senaky. Fanamoa barabarana izy ireo nivoaka ka nandeha tany amin'izay misy ny olona nanambaran'i Jesosy Kristy nijaly maty ary nitsangako velona. Teraka teo ny Eglizy satria tamin'io andro ihany koa no nanantanterahana ny tenin'i Jesosy hoe mandehana amin'izao tontolo izao torian'ny evanjely ary manaova batemy izay hino. Ka teo no nanaovana batemy voalohany ny fiombona teo ny Eglizy fiombona. Natabatry ny fanahy masina ho vahoaka tokana ireo samy hafa fiteny, samy hafa firenena, samy hafa foko mihaino an'ireto apôstôly reto amin'ny andro ny Pentekoty masina azy natao apôstôly reto. Tsy misy an'izany ny fiateny katolika hoe miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, tsy fiateny katolika izany. Fa ny ao dia hoe miteny tamin'ny fiteny maro samihafa ary teny nampifandray, teny azon'ny olona ny nambaran'ny apôstôly. Tsy teniteny foana nakikika natabataba amin'izao tsy malenesa, tsy izany ny Pentekoty fa teny azon'ny olona, teny nampifandray sy nampifakahazo ny firenena, teny mampisaina ary teny mampahetsy mampiombona no nolazay ireto apôstôly reto. Tafatra hoantsika ihany koa izany, izay mandray ny fanahy masina dia mitondra teny mankahery ny hafa. Izany ny marany boky izay efa aminany ilay manao hoe tonga tamiko ny tenin'ny Tompo nanositray koa teny soa mahafaly. Teny soa mahafaly no angarana izay mandray ny fanahy masina fahatsikarana hoe zavatra mampitomany ray ka hoe rehefa mivava dia ny sasany nikikika mitabataba, ny sasany mitomany, ny fanahy masina nitonga ny fikambom-bavela mahafaly. Raha nanao fikambom-bavela ny olombelona miezaka hanangatan'Andriamanitra ka hoe rehefa mahavita tilikambo aveavo dia tsy hinana Andriamanitra intsony, izany hoe miavy mafy ny olombelona ao anatin'izay.
ary nanorokoro ny lela na ireo Andriamanitra nanapahitakazy manerana ny vazatany ka tonga tsy mifakazo teny intsony izy ireo. Zay ny tantarany tilikambo Babela fa ny Pentecote no mamerina an'izay ny raha. Ny samy hafa fiteny tonga vahoakatokana ary mifakahazo nononoana ny Jesosy omenanareo amin'ny fomba manokana an'io amin'ny sakramenta ny fakahirezana toy ny nandraisany ny apôstôly azy tamin'ny andro ny Pentecote. Inoanareo ve ny Eglizy masina katolika, ny fiombonan'ny olo-masina, ny fanalana ny ota, ny tsangana ny vatantsika ho velona ary ny fiainana mandrakizay. Izany ary no finoantsika, izany no finoan'ny Eglizy ka voninahitra hitsorontsika ao amin'ny Jesosy Kristy tompontsika.
tanteraka tokoana izy. Yeah.
Fale miarabanareo ary a dia mirasoanareo a havitrika sy hampanafoa amin'ny fijoroana vavolombelona sy ny firotsahana fandraisana andraikitra araka ny fanampitaina taminareo. Miara-mitsangana azy isika. Ry kristianina ava, miaraha isika amin'ny talamon'Andriamanitra mahafany zavatra rehetra sy velona fo. Ary aoka isika iray fo satria iray ihany ny finoana, iray ihany ny fanantenana, iray ihany ny fitiavana, velomy ny fanahy masina avanatsika. Yeah.
Mandramanitra hitylay malalaka faotantsika sy ny an'izao tontolo izao. Ny vatana malala Kristina itaintsika ho velona sy ho sambatra maharak'izay.
radio any Madagasikara ny chorale zay nanafana le tuisie eny ihany koa ny mpanao décoration avy eo amin'ny masera missionnaire de l'évangile isaorana indrindra fa tsy atao faranfaranonana amin'ny fisaorana ianareo mpampianatra katesisy zay nikolokolo sy nanabe nandritra ny taona maro Andriamanitra managre-pasoavana le no amany soa sy tsara aminareo tsy rairay avy mitodika manokana aminao opéra vicaire général zay tonga teto aminay nomboka tamin'amany pastorana maro samihafa hatramin'omany indrindra fa fanomezana sakramenta anreto zanazanaky reto fikasana ihany anreto zanazanaka 25 eladay reto fa rasy teo ianao dia tsy lavorary zany ka ireto zay dia mitondra miteny fisaorana sy fankasitrahana amin'ny famangina zay nataonao ny kristianina ray manontolo sy mavaly fitiany toa zasy zay fa dia Andriamanitra tompony fahasoavana no hanome fahasalamana ho anao indrindra fa hanome sy tanjaka ho anao ahafahanao miatrika ny aditsy andraikitra izay akimy tombo aminao ndraiky koa zay dia mametsaka fisaorana manokana ho an'ny monseigneur ray aman-dreny zay magniraka anao teto amin'ny paroasy fa dia nagniraka ray aman-dreny mahasoa azy tokoa ary atao aminy fa dia faly paroasy satria dia nisy diny ray aman-dreny ka homaniky ny fisaorana sy ny hafaly kristiana ray amanontolo avy atao amin'ny paroasy dia misy ny vorona na hoe ny gisa matavy zay atolotra ny ray aman-dreny ihany koa ny valopy manaraka an'izay zay nanampy anao teto zay fa voatonona teo aloha ka misy any koa maro maraisa-tanana amin'ny tiazo fetity androany satria raha satsy ray manontolo dia itety ny tokantrano tsirairay avy nefa raha atao zay fitetezana zay dia mety eo loha ihany fa mety alahelo no sasany ka any any koa ary misy marika solo ranom-boankazo amin'ny mahavetivety avy amin'ny paroasy any koa kely dia kely fa dia ny fomalolotra mameno azy dia makasika katupulani makatenda tukuwapo ikatedral kosa moa dia toerana mahasinasy malaza ivovonana ireo kristianina maro koa mananjara raha samy mananjara isika mianakavy izay tafavoreto anio satria fahalalany pahasoavana tanteraka ka medika isaorana isorinonahitra koa tsy mitsangam-pialava anefa na mangaika feo avy tsy maranitra didy na maladiavanana fa ny manandrify tsy mba olaka ny zara tsy omekafy ho anadia voatavy tsy mifandraka azy mijoro fasokolona koa mijoro eto anatrianareo ray aman-dreny am-panahy izay tarianao père vicaire général izay misotro ny avondrindry vavahady amin'ny fahamasina mijoro eto anatrianareo mpitondra fanjakana tanjoka ary mivoza amin'ny andrany kolokolo mba hiadanany ambanin'andro manatrika eto anatrianareo ray aman-dreny rehetra tsy vidina tsy avana izay ny amindridrirehetra nahitana masoandro sy eto anatrianareo mpampianatra sy mpanabe felatana ngaika sy ratsana amin'ny fampitana fanabiavy sy ny finoana ary se manolonanareo zoky zandry andriambavilandraky jejo sy nofijeliana kanefa ihany koa ny afo tsy mandao toko ny toko tsy mandao vilany ny vilany tsy mandao sakafo ny sakafo tsy mandao vava ary ny vava tsy mba mialantsisy ny azafady koa manolonanareo rehetra no anaovako azafady fa ny azafady koa dia fangatangalana no sady fanomezam-boninahitra ny azafady no fananarandreo ray aman-dreny be teo aloha ka izaho moa dia
izao. Tia faomin'izanavana tsaratsara tsy ambaka tovolahy, tsaratsara tsy ambaka tovovavy. Tompolahy sy tovovavy, izay nenako tsy mipandahatra, koa ataoko toy ny ady manga krinja volo, ka dia rehefa misaotra betsaka tamin'ny anatranatra sy fampitana maso be vetra. Tsy andraraka iamosy izahay dia manasa anareo kanefa iza ny hane dia iza ny tsy hane, toy izany koa ny tandrify azy avy. Tsy misoritsority ohatran'ny volo na hoavakavahana ohatran'ny ketsy, fa vozy-milanika miara-podidiny. Eo ihany koa ianareo teny zava-maneno, ianareo ao amin'ny mpiasana Radio Maria izay napita mivantana amin'izao lameza izao. Eo ihany koa ianareo koralo, eo ihany koa ianao sakristain, eo ihany koa ianareo ray aman-dreny tsy fidina tsy avara. Koa makasitraka indrindra tompoko. Mianamina izay rehetra izay dia firanetso ho antsika rehetra. Handidy lavitra io fatsy homanitsy any volo, ho ambin-java manasatra ka reane sy hitombo firenena, hitombo fahamasinana zava-bavaka. Koa manaraka izany dia hoe rahalava ny teny dia very ny soa, rahalava ny bozaka dia very ny soa, rakizy namako rahalava ny tandroka dia very Jesoa. Makasitraka tompolahy, mankatena izao ny teninay, samy mateny, antiteny, ka samy malasa no voalasa. Ianareo tsy ny hoe fa misy langa izany fa ny fahafozana io avaratra magnetana tsy miananakary. Aza miany roay tapitrisa vo magnome, aza miany dinikefy fa neriterika mahatondradrano mila mitanatsika kristianina ity famomanana n'izao bily fa azatotona ny paroasy madio Maria katedrala ity. Misoroketona ireo filakevitra pastoraly miara-miasa aminay sy mopera sy diakra ato amin'ity paroasy ity fa manao ny ainy sy zavatra mitototonto manao taondoa fa dia mbola mila ny hevitrareo, mila ny tagnanareo, mila ny fonareo tia mifanomentanana mba tena ho voninahit'Andriamanitra zao fangazatsika n'izao bily efa kaikia izao. Misaotra manondrana anareo ekipa amin'ny Radio Maria Madagasikara fa eo mandrakariva ianareo mapita ny kiavatra, mapita ny fanetanana, mampiananao na moa tsy ety fa dia etanao juin directeur adjoint Radio Maria Madagasikara sady ataoko hoe manana ny raika manokana ianao e fa apitao mampiananao no fa entanareo rekipitaetra mahafaly anao ny ataonareo miara-metana sy miara-mifanetana dia tokoly miara-botana tsika mianakabya etany ny fahasoavana fanahy masina ka harito amintsika mianakabya ny fahasoavana sy ny hafaliana amam-piadanana entony Jesosy Kristy la mizara ny fanahy masina amintsika mianakabya. Mopera fikena generala Misaotra isika nahatotosany famangina pastoralia izay natao teto hatramin'ny omara indrindra moa faranana amin'izao fizarana ny sakramenta ny fankahirezana izao. Lera sy laza ny voninahitra ho azy hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary mandrakizay. Ngany omeny fiadanany an-trano isika fa afaka hivelona sy hikatroka indrindra hitorony vaovao mahafara. Izay no amin'iny fa namafy ny fiarabananareo izay nanray ny sakramenta teto androany. Raha bazato, raha barivo, ny fahasoavana lehibe nirosaka atao aminareo. Raha ny vatatenanareo indrindra ny fianakaviana mitirana ihany koa amin'izao andro lehibe izao. Dia mahatana ny piasa ekania haharitra amin'ny fanompoana ny tompo amin'ny fandraisana raitra sy ny firotsahana ianareo tsirairay avy. Makasitraka sy mankaterina ny rehetra zay atao hoe mitotona fotsy na mitamasa ao ny
fiteny rehetra zay fanaovana fa indrindra ny fanentanana natao. Pentecote mamarana ny fankalazana ny Pâque ary hiditra amin'ny herinandro tsotra mandavan-taona indray rehefa avy eo ny Alahantsotra ary indrindra fa hiditra ao anatin'ny tontolo ny fanomanana tanteraka ny fety ny Jobily faha 100 taona ny paroasy ity. Ny zavatra mampidera sy mampifanan'Andriamanitra dia hitatsikelikely ny fahavoloanantsika mianakavy hiara-misy alahy hifanometana hameny masony anamandray mba voninahit'Andriamanitra no zavatra hitranga mandritra ny fankalazantsika ny Jobily faha 100 taona ny orenan'ny paroasy Somadiny Maria katedraly Ambositra ity. Vao mainka moa fa hery lehibe ho an'ny paroasy Somadiny Maria katedraly izy 700 mianadaly izay naray sakramenta ny fankaherezana androany. Manana mpiara-miasa vaovao, manana mpiara-mitolona vaovao mpanafakalanitra ka dia ampianaina sy inoana lehibe fa kirindra hilamina ho masaka fankalazana ny Jobily faha 100 taona ny paroasy Somadiny Maria katedraly 2024 Zona pavy izao. Dia hararotona ny fisaoranantsika mianakavy zay mifanometana manakariva raha nandamina tovara asimo fiangonana dia hitantsika fa tafajoro ara-dalàna vita tafo ary efa azo lazaina fa taharadehibe nangalana tapaky nefa sy natiny vita ny grade ny tafa isakambakony Jobily faha 100 taona ny paroasy Somadiny Maria katedraly Ambositra. Efa mipetaka eo ihany koa ny écran lehibe nahafahan'ireo zay tany velan'ny fiangonana satria tsy tafiditra tapaky moa sika kristianina na tamin'ny mesa voalohany na tamin'ny mesa faharoa dia efa miasa ny écran hahitana zay ao velany ny zava-bitany rehetra atao am-piangonana mandritra ny sorona masina. Isorona ihany koa fa misy ny asesilana ireo malala-tanana manasoa rehefa fantatry izy ireo fa koatra ny teritely sy sarosarota ny fandidiana amin'ny fanomanana n'ity Jobily ity ka satria be ny asana an-drena be ny ala nefa mbola be ny tadiavina dia misy ny mpanometa